mamerina ny fiarabana ho antsika tsiraray avy ho antsika zay zao vao tafiaraka aminay a manomy zay ny fahasoavan'andriamanitra sy ny famindram-pon'andriamanitra amintsika tsiraray avy tsy manavaka anara-mpiangonana tsy manavaka tompo-pivavahana fa ho antsika tsiraray avy araky ny filazana fanatao moa dia mbola ao anatiny hoe mamorona atmosfera tsika ho amin'ny fiainana mahafinaritra sy fiainana mandresy afaka manana fiainana mahafinaritra isika ary na inona zavatra mitranga dia ho hitantsika eo androany hoe ahoana ny anovana atmosfera ahoana ny ananana fiainana mahafinaritra na inona eo am-pialan-tanana na inona tsy eo am-pialan-tanana pastor Sondra Razafy Mandrato anomboka fotoanakitsika dia amaky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Samuela voalohany toko fahafito ambin'ny folo Samuela voalohany toko faha enina ambin'ny folo andiny faha efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha telo amby roapolo Samuela voalohany toko faha enina ambin'ny folo andiny faha efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha telo amby roapolo mba tiako tsika tsiraray avy tena anasa manodidina antsika satria iresaka zavatra tsotra be izay mivady androany nefa zavatra tsotra be afaka ampiasaina amin'ny fiainana afaka manampy amin'ny fiainana zany hoe zavatra tsotra nefa applicable ataontsika eo amin'ny Samuela voalohany toko faha enina ambin'ny folo andiny faha efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha telo amby roapolo zao avaka ny ten'Andriamanitra fa ny fanahin'i Jehova efa niala tamin'i Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tany amin'i Jehova nampatahotra azy ary hoy ny mpanompon'i Saoly taminy indro ankehitriny misy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra mampatahotra anao koa aoka ny tomponay ankehitriny handidy anay mpanomponao zay eto anatrehanao dia hitady olona mahay mitendry lokany zahay ary rehefa misy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra tonga aminao dia hitendry amin'ny tanana izy ka ho tsara ihany ianao ary hoy Saoly tamin'ny mpanompony mizary olona zay mahay mitendry tsara ka eto ty amiko dia namaly ny anankiray amin'ny zatoviny ka nanao hoe indro ny anankiray amin'ny zanaky Jese Betelehemita no hitako mahay mitendry sady lehilahy mahery sy mpanafika izy ary mahay mandahateny sy lehilahy tsara tarehy ary Jehova momba azy ary Saoly dia naniraka tany amin'ny Jese ka nanao hoe irao akaty amiko Davida zanakao zay miandriondry ary Jese naka mofo tokony ho zakany borikiray sy divay iray sy niototra sy zanak'osy ka nampitondrainy an'i Davida zana no an'ny Saoly ireo ary Davida tonga tany amin'ny Saoly ka nitoetra teo anatrehany ary tiany indrindra izy ka tonga mpitondra fiadiny ary Saoly naniraka tany amin'ny Jese nanao hoe masiny ianao avy alao Davida eto anatrehako fa efa mahita fity amiko izy ary ka misy fanavy tany amin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly dia noraisin'i Davida ny lokanga ka notendreny tanany ka dia velombelona sady nanaritra Saoly ary fanahy ratsy niala taminy velombelona sady nanaritra Saoly ary fanahy ratsy niala taminy pastor Sondra Razafy Mandrato be dia be ny olona manontany hoe ahoana kay na tsy manontany mivantana ary fa ny zavatra ao anatin'ny olona dia hoe ahoana ny ananana fiainana mahafinaritra hoe fiainana andavanandro mahafinaritra dia be dia be ny mampifamatotra ny fiainana mahafinaritra amina harena hitanao hoe miasa mafy dia manao izay azoana vola ary ny olona tena miasa tsika mivady tsy miresaka mihitsy hoe ratsy mitady vola fa misy olona mba azahoana vola dia adiny mihitsy ny vady aman-janaka tena adiny mihitsy hoe manambady mananjanaka manana fianakaviana fa misy olona mitady vola dia lasa mandeha any dia any maharitra be dia lasa relation à distance sisany fiarahana amin'ny vady aman-janaka misy koa mba hoe ananam-bola pastor Sondra Razafy Mandrato dia tsy matory amin'ny alina tsy matory fa dia miaritory mafy za tsy miteny hoe ratsy akory zany fa misy zavatra manokana tiantsika atongavana androany satria izao raha diniantsika dia ny olona manana olana amina fiainana tsy manana fiainana mahafinaritra eto dia mpanjaka pastor Sondra mpanjaka Saoly dia nanana ny zavatra rehetra tena nanana ny zavatra rehetra nanana rena fahefana nanana tamin'izany fotoana izany izy ranjanana indrindra zany hoe raha dinihana zany dia izao
tsy manana zay na orosoly kanefa kosa dia izao zao ny zavatra nahagaga tena olona tsy nanam-pifaliana izy zao lazay ny ten'andriamanitra no andiny fahaterom-boapolo hoe velombelona sady nanahitra saoly izy efa mitendry davida zany hoe raha mbola tsy mitendry davida zany dia mijaly saoly sady matahotra misy tahotra manokana ao anatin'ny saoly ao inona ny tiantsika lazainy ambara-ten'andriamanitra hoe rehefa misy fotoana misy fanahy ratsy tonga ao amin'ny saoly dia io fanahy ratsy io mampatahotra azy sy mampahory azy raha dinihana zany raha ohatra ka fitinina tsotra pastor Sondra Razafimandrato alohany anohizanao azy dia izao ny fifaliana eo amin'ny fiainana ny fiainana mahafinaritra dia spirituel ary ny fiainana mikorotana dia spirituel na hoe ara-panahy eo ambadika pastor Sondra Razafimandrato makasitraka pastor Vensora Razafimandrato ry havana mananao ny tompo tena marina loatra zany sitratsika tena faniritsika ny anana fiainana mahafinaritra fiainana milamina raha marina mihitsy ny tena mpanompon'Andriamanitra hoe eto tena hoe mpanjaka mihitsy no ory mety olona mety misy zavatra be dehibe manodidina anao ohatra ny matsapa misy olona be dehibe zao matsapa hoe manana ny rehetra izy nefa izy matsapa tena ny hoe ory tsy manana fiainana mahafinaritra zany hoe pastera ny anisan'ny tena hoe mahory ny olona hoe ohatrany hoe lasa routine sisa le fiainana lasa tsy mahafinaritra iainana le izy fa ohatrany hoe iainana satria tsy maintsy miaina fa zay mihitsy le fanalahidy ilaina pastera eo amin'ny fiainana hoe aiza ahoana ary pastera ny ananana le hoe fiainana mahafinaritra ka eo indrindratsika androany hoe ahoana ny ahafahantsika kristianina manana fiainana mahafinaritra zao zavatra mahagaga pastor Sondra Razafimandrato hoe rehefa tonga any an-danitra tsika tsy hoe manam-bola be ny tiako lazaina zany dia izao any an-danitra nefa fiainana any mahafinaritra be feno fiadanana zany hoe ka tsogana zany dia izao tsy resaka vola ny fiainana mahafinaritra ary tsika tsy raray avy efa manomboka tonga saina hoe tsy resaka volana izy zany ny tena marina le fiainana mahafinaritra satria raha saoly ary mpanjaka mijaly maheno olona maro tsika vehivavy anankiray tena tao anatin'ny lazany mihitsy zany hoe dalida zany il venait d'avoir 18 ans izy le hira maromaro ny hirany ny hirany sady olona nanana biky zany nanana tareny nanana volo tovitovy amin'ny endry zao fa zao ny zavatra nahagaga zany vehivavy zany dia namony tena izy tena tao anatin'ny lazany mihitsy no namony tena ny anton'izany dia izao afaka sotomontsika hoe ny fiainana mahafinaritra tsy mifamatotra amina resaka laza tsy resaka vola tsy resaka hoe ity ananako ty tsy ananako be dia be ny olona manana zay tokony ilaina rehetra dia ananany ary zay tsy ilaina ary dia ananany na zay tsy ilaina ary dia ananany manana tomobila milahatra izy eo ivelany eo fidy izy hoe ty latsinainy talata labilaka misy zoma sabotsy lahady dia mbola manana anankitelo ampiny izy zany hoe afaka mamorona andro anankitelo vaovao izy na zay tsy ilaina koa ananany fa izao tena manana zay ilaina zareo fa misaka-panambadiana manana zay ilaina izy fa tena tsy matory amin'ny alina manana zay ilaina izy fa mikorotana tsaka koa eto pastor Sondra ndray andro nisy olona ambony be teto amin'ny firenena ny antso ahy dia gaga be aho hoe olona tahaka zany ny antso anahy dia tonga tany dia rehefa tonga tany tsika mivadana dia tany tonga tany dia trano tsara tarehy be dia feno garde de corps be dia be dia na izy ary ny antso anahy tsy maintsy mandalo garde de corps aloha dia hoe olona aloha zay vao tonga any aminy dia rehefa miresaka tany dia ratsaroana dia hoe misy olona ho ny tany ampiasana nahita anazy dia somary naniendrikely anazy zany dia nanomboka teo nikorotana amin'ny fiainany dia nisy vehivavy anankiray koa vao aingana ny ona tamintsika zao ndray ny le vehivavy hoe misy olona mamosavy be ho ny manodidina ny tranony tena fatany hoe ry le mamosavy dia zao izy izy nahitanay izy nahitanay le vehivavy pasteur dia zay mivady niarana andray anazy dia nikasiany aho izy izy dia nanomboka tamin'ny kasiany dia ohatra marary daholo ny elako rehetrarehetra ino izy dia ohatra tsy mahita tory amin'ny alina zany hoe
le fiadanana mihitsy ny tsy ananany impiry anao misy mikasika ny etsena fa tsy maninona fa inona le izy le loharano zany raha lasaka nambao fa atsika tsiraray avy te amerina an'izao zay mivady alohany itoizantsika amin'ilay fanalahidy ny loharano mampiatana dia spirituel ny loharano mampikorotam-piainana koa dia spirituel inona ny fanahy tonga eo zay fanahy tonga eo no mamaritra ny zavatra mitranga eo raha ohatra ka ampahory ny saoly andriamanitra dia inona ny alefany fanahy mampahory ny alefany dia zavatra mitranga indray rehefa mitendry David dia miala le fanahy inona tiantsika iarahana androany zao le fanalahidy pasteur Sandra ny mampahory sy mahafaly zany a dia ara-panahy raha ohatra ka te-hanana fiainana mahafinaritra zany tsika dia mila manome mamorona atmosfera ho an'ilay fanahy mitondra an'ilay fiainana mahafinaritra pasteur Sandra Gazafy Mandrato. Amen. Tena ilainy zany paster. Tena fanalahidy lehibe izy koa afan'izany. Fa eo amin'ny fiainanao a mila misintona an'izay atmosfera zay ianao. Mila mamorona an'izay atmosfera zay ianao. Io atmosfera io a tadidio tsara tsy hoe hidy amatrano ianao dia hoe rehefa eto a dia milamina tsara tsy misy manelingelina dia aleoko zany mitoetra eto amin'ity any ity fa eto ny ahitako an'izay atmosfera zay fa ny fanalahidy zay entina aminao androany a dia na eny an-dalana ary ianao na aiza toerana misy anao any am-piasana ianao aiza ny toerana misy anao amina toerana mety mampatahotra anao ianao eo amin'ilay fotoana ianao hifanena amin'ilay heverinao fa fahavarinao indrindra eo amina toerana na aiza tontolo misy anao dia entinao eo zay atmosfera zay le tanjony le hoe anana fiainana mahafinaritra lalandava tsy ianao le hiboka hidy ao an-trano dia hoe tena hoe tsy samyvoaka tsony a fa eto misy an'ilay atmosfera an'Andriamanitra fa io atmosfera io tontolo entinao naiza misy anao tontolo isitona an'ilay tontolon'ny fanahy masina zay isitona ilay tontolon'Andriamanitra ilay tontolo ilay atmosfera zay anjakana mba hafana anana fiainana mahafinaritra pasteur Joseph Mandrato. Ny zavatra mahafinaritra pasteur Sandra dia zao tena milaza mazava mihitsy baiboly zao ny zavatra lazainy hoe andininy 7:20 raha nisy fanaratsy avy tany amin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly a dia noraisin'i Davida ny lokara ka nitendreny ny tanany ka dia velombelona sady nanaritra Saoly ary ny fanaratsy niala taminy zany hoe tena ataony baiboly mazava ataon'ilay tantara mazava mihitsy hoe rehefa tonga le fanaratsy dia mitendry Davida vao mitendry Davida dia miala le fanaratsy ary tsy mitsahatra treo ny zavatra lazainy baiboly fa zao ny zavatra lazainy hoe miala le fanaratsy ozy izy a velombelona sy nanaritra Saoly le nanaritra io dia avy amin'ny mifamaritra amin'ny teny hoe nahafinaritra hoe finaritra zany hoe nanaritra ka mahita ki zany ianao hoe finaritra inaritra dia afaka ataony hoe nanaritra hoe finaritra na hoe nanaritra fa tsy antsika androany fa ny zavatra tena resantsika androany dia lay fanalahidy omeny baiboly lay fanalahidy omen'Andriamanitra antsika tsiraray avy hoe ny fiainana zany raha ohatra zany ka misy zavatra hafahafa ao an-trano dia mila mandingotsika sao dia isika namorona atmosfera ho an'ilay zavatra hafahafa raha ohatra hoe inona zao ny hira zay enoantsika ao an-trano inona ny hira enoantsika ao an-trano baiboly dia milaza eto fa tsy nanao délivrance na nanao vavaka fanafahana na niasa Davida hoe rehefa tonga le fanaratsy dia niasa tamin'ny Saoly Davida tsy zay nambara baiboly fa inona nambara baiboly mitendry izy rehefa mitendry Davida dia miala le fanaratsy mitendry fotsiny izy a dia miala le fanaratsy dia lasa faly Saoly ny fanontaniana dia izao inona no atmosfera ao an-tranontsika tsiraray avy inona ny atmosfera ao anatin'ny tomobilinantsika tsiraray avy inona ny atmosfera ao am-piasana antsika tsiraray avy inona no atmosfera any amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy inona ny hira mandeha eo io hira zay enoantsika io zany atmosfera io raha mahezo antsika ny ambadika any mitoroteny zao zay mivady eto a mizary zay mifampahero amintsika tsiraray avy dia maheno mozika tsika ao ambadika ao fa ataontsika hoe raha tsy zay ary le mozika no ambadika nalefa ao fa somary ataontsika hoe
mozika somary mafanafana sady miresaka zavatra hafa mihitsy hoe tena anymantsy data totro vovotany le ira tendren'le rahalahy retsy ambadikatsina hoe ira ohatroatra zany miova mihitsy le atmosfera ny antony raha lasana bavy dia izao sady somary mampime atsika androany fa zao ny zavatra tiana tongavana ry havana malala raha te hamorona fiainana mahafinaritra créena le atmosfera créena le atmosfera aza vela azo vahanao antokatraminao ny fanahy mampahory ary indraindray tsy resaka délivrance ny ilainy ny tena olana ne raha diniana zany dia izao e ny saoly andriamanitra ny mandefa an'le izy fa indraindray sika ny mandefa an'le izy eo tsika dia zay mahay mitendry gitara dia mitendritendry gitara moramora eo dia sady miantsomantso hoe dia nilozanao any ao fa maninona ny natao any zany ry havana malala miantso iny zany miantso fandao zany miantso antso eo tsika hoe iny ianao fa lasa tamin'ilay avion dia rovina vo hiverina ry havana malala so dia tsika ihany no namorona atmosfera tamin'ilay izy indraindray tsika mamorona atmosfera mahatonga fiainantsika mikorotana indraindray tsika amin'ilay zavatra inotsika amin'ilay film jerentsika mijery horreur ianao an-tranonao ao dia avy eo ianao alina ny andro dia pianao ny jiro dia mahatsapatapika ianao hoe tsy ianao reriny ao an-trano mahatsapatapika ianao hoe tsy ianao reriny ao an-trano vadinao zatra mifatobolo natoriny ianao dia topatopa ny tananao dia tapika eo maheno volo misarakorako ianao kay mba mivahany no volony lazainao fa olo-kafa indray no mofandrina ny antony dia izao zay atmosfera atmosfera eo zay mahatonga anay mampianatra atsika hoe mamorona atmosfera fiainana mahafinaritra sy fiainana mandresy raha ohatra ka te hidritsika ao anatin'ilay dingana hoe fiainana mahafinaritra sy fiainana mandresy dia izao ndao fenona lay atmosfera mampandresy sy lay atmosfera misintona ny fanahin'andriamanitra ny tokantranontsika dia tsy ny zany fa fenona fiderana pasteur Sandrara Zafimandra amen feno fiderana ao tokantranonao ty pasteur Ntsora Zafimandrato ny tena zavatra nisantsika atro io atmosfera na fiderana io rehefa mamaky ny tenin'andriamanitra io dia mitondra fanafana le izy toy ny hoe matoa zany saoly natsapatena hoe lasa finaritra izy lasa nanaritra izy satria matoa izy lasa nanaritra zany hoe teo aloha izy tena nisy fangidina tao ny tenin'andriamanitra milaza ao anatin'ny tenin'andriamanitra io hoe nisoratra masina miteny milaza hoe misy zavatra mampahory sy mampatahotra azy zany hoe voageja misy zavatra miazona anazy ao ny zavatra matetika tsy tsapatsika mety indraindray lasa ohatrany hoe efa lasa routine hoy ateo dia lasa normal amintsika ao an-trano ny mitabataba le mifampiantsiady le na mifampijery dia efa misy sorena be fa misy inandray zao sy le hoe hitanao ohatrany hoe misy zavatra za tena mifona nisy fotoana gagabe tena marina fa malaza le hira fa dia mahafinaritra ny ankizy ohatra mira hoe satria natao cover le izy hoe verina taty otrina le hoe fomba nylehilahy manam-bola hono ny tsy tadidiko ny toy an'le izy za mo tsy natratra ny génération iny dia tena haiko foana ny olo hoe aza tirahira ohatra zany satria misintona zavatra eo amin'ny fiainana le izy lasa enao lasa naturel ao anao le ao an-trano hoe samonjomonjo ny olona ao an-trano lasa naturel ao anatin'ny tokantrano sasany hoe samy maka miviliany dia mandeha mijery télé dia tsy miaraka amin'ny sakafo nefa zavatra important zany zavatra lehibe zany mamorona atmosfera na fifankatsiavana mamorona atmosfera na partage mifanakalo mamorona atmosfera hoe mahafinaritra ihany ahoana indray ny anampianany ihany lasa izy inona momba mila ahafahanao mifankalala amin'ny ankohonanao fa misy atmosfera ao lasa napetraka tsy kisendrasendra nanaovan'olona hoe rehefa ho ampifankatia dia fenona zavatra menamena fenona cœur fenona suceur aussi suceur coeur asina labzi asinana dia hitanao mamorona atmosfera ifonako ty rehefa nanao an'ity décoration ty zay mivady dia misy zavatra nytenen'ny vadiko hoe ohatr'izao ny atmosfera tiako foronina eo atmosfera mahatamana atmosfera mahatijerenany maso atmosfera
mitondra fiadanam-po dia hitanao afa mihitsy ny fijerinao raha mierika ianao zao any atoeran-kafa dia hijerindray ianao ny écran anao dia hafa ny atmosfera tsapanao satria misy dikany be le atmosfera entina dia ohatr'izany koa ny atmosferana fiderana pasteur hoe ianao a rehefa mideran'andriamanitra dia misy atmosfera ny lanitra sy tononao io misy atmosfera n'andriamanitra hoe ianao hoe andriamanitra lehibe ianao dia misy atmosfera n'le fahalebiazan'andriamanitra mirotsaka eo amin'ny tokantranonao andriamanitra mpamatsy ianao dia misy atmosfera na famatsiana fifaliana zany na famatsiana zay zavatra ilainao dia tonga eo inona le atmosfera inona le zavatra sy tononao eo amin'ny fiainanao sy ao anatin'ny ankonanao pasteur Netsora Zafimandrano sarobidy raha lasakana-bavy ty hoe mamorona atmosfera ty sarobidy ty zavatra iarahantsika amin'ny fambizary ty satria le izy zany dia zao tsara ho foana mamerimberina foana zay mivady hoe ny fiainana dia spirituel ny base le zavatra ao ambadika ara-panahy no mamaritra baiboly eny tsy milaza mihitsy hoe misy miaramila manao ratsy tany amin'ny sao dia mampatahotra azy izy zay miaramila zay hoe misy miaramila hoy any tonga avy any dia mampatahotra ny saoly manao tare ratsy le izy fanahy izy fanahy tonga eo aminy a dia mampatahotra azy mampahory azy be dia be amintsika tsiraray avy mety hoe manana maizy ianao mihitsy ianao manana zay ilaina ianao tena ampiny ao anatin'ny tokantrano fa raha lasakana-bavy eo fantanina dia izao inona le atmosfera tsonao ao anatin'ny tokantrano inona le atmosfera raha vao atsonao le atmosfera tsy izy dia le fanahy tonga eo no ampahory anao raha atsonao kosa lay atmosferan'andriamanitra lay atmosfera ny fifalian'andriamanitra ho falo azy ny ao an-trano na tsotsotra ary ny loka na tsotsotra ny zavatra rehetra zany raha lasakana-bavy mahatonga anay foana zay androany zany te anaty tranitra antsika tsiraray avy manomboka androany a za koko tsy miteny zay mivady tsy miteny hoe aza miheno hira-tsotra tsony be dia be ny hira-tsotra tsy manana olana mifankatiava ihany raha mbola velonay na be dia be ny hira mahafinaritra fa zao kosa raha lasakana-bavy tsy ny hira rehetra no fiaina ary ny tsy hira rehetra no fihira hoe tena mba ataovy kely ihany nafaiko be deuxième maniny deuxième voix zany riavana malala za tena milaza amintsika tsiraray avy mamerimberina zay mivady androany mila mitandryntsika amin'ny zavatra irayntsika mila mitandryntsika amin'ny zavatra alefantsika ao an-tokantrano ary amaraparanantsika sady an'ity fandaran'ity fa mbola mitoytsika rehefa avy eo amin'ity ao anatiny hoe mamorona atmosfera fiainana mahafinaritra sy mandresy ity dia izao ao anatina fiboantsika izao tsy fantatritsika zay ho toyny rahampitso fa izao ny zavatra fantatro ao anatin'ny fiboana io a dia aokany ao anatin'ny tokantranonao ny fanahy mitondra fiadanana no tamanao zao ny zavatra mahagaga pasteur Sandraga Zafimandrano efa mba makany ampitan-dranomasina reny tsika dia miditra hôtel goavana be reny dia misakafo amina restaurant na hoe mandeha mietsena any amin'le grande surface be any apity reny zao ny zavatra mahagaga mandefa hira zareo dia gagatsika inona ary zany hira zany hira mbola tsy haino hira iny ka io hira io a hira mamorona atmosfera manao hoe rehefa mihinana ianao dia mora voky na mora mahazo tsirony am'le zavatra zay arosiny eo dia gaga hoe nga misy an'izany io mozy izy reny hira reny mozy izy dia efa hira efa étudier mody mandendehany fotsiny zany le hira kanefa miantraika any aminao riavana malala mitokantranontsika feno fiderana marina neny tenin'ny antatian'izay aleoko ihany ozy izy fiderana satria nahoana io fiderana io dia mamorona atmosfera mitondra fiainana mahafinaritra ao an-tokantrano efa nanombokatsika tamin'ny farany momba nyresakitsika momba ny hoe fiderana tamin'ny farany fandroany zay va te hanindry te ilazy te insiste zany aleo tena tsorona mihitsy hoe insiste zay insiste aminao sy amin'ny ankonanao hoe riavana malala mila mahay mifidy voalohany ny zavatra enona sy ny zavatra ny atmosfera atao ary ny faharoa mila mamorona atmosfera ianao ny mamorona an'le atmosfera
ianao mandeha dia mba andefasako Kerry Job ny atao trano andeha mba andefasako pasteur Jocelyn Ranjarson dia mba andefasako anina faralasy-kanabavy tsarovo zao zavatra zao. Rehefa mba makeny amin'ny doany ny olona makeny amin'ny doany dia mahalala an'ity zavatra ity. Tsy misy fanahy mihetsika eo raha tsy misy mihinjaka. Aveko fandroany. Tsy misy fanahy dadabe midina eo hoe dadabe midina hoe dadabe eo midina tonga dia karata midina dadabe inty aho zanako. Tsisy an'izany. Fa tsy maintsy misy dia rehefa elaela mihinjaka ilay olona zay vao midina ilay fanahy satria nahoana ny mozika dia mamorona atmosfera. Dao fenoana fiderana ny fiainantsika tsiraray avy. Feno fiderana ny ankonanao. Mihira hira fiderana. Etona tsaroko misy naman'izay mba nandefa message tamiko hoe somary marary lohan'ny korotana zay tsy hita tsony atao no dépression izy dia tsotra zavatra teneniko taminy. Midinao anaty vakavakana dia mihira fiderana dia mandindy izy. Mety eritreretiny olona hoe somary tena ny depra dia lasa virena kely fa lasa kely fa zao rehefa nataon'ilay namana le izy midy tao anatin'ny trano izy tena andindidy ny hira tapoka teo niova le izy. Misy vadina mpanompon'Andriamanitra koa pasteur Sondrara Zafimandrato tafiditra tao anatina zavatra ohatr'izany nanomboka tafiditra tao anaty dépression izy dia hoy izy hoe zaho ozy izy aleoko ho faty. Nandalo daholo karazana mpanompon'Andriamanitra be dia be dia mivavaka dia nantany anany ekipa dia mibitsika tamiko Andriamanitra hoe tsy délivrance ny ilainy. Tsy asana ny ilainy. Antsika manko rehefa mahita zavatra dia hoe mba manafatra mpanao délivrance mihitsy le endrana. Tsy haiko hoe misy délivrance tsy endrana. Tsy enjana zany. Tsapako hoe tsy zay ny ilainy. Dia zao teneniko tamin'ny ekipa zao nareo mandeha miverina any nareo dia ao anatin'ny tokantrano manaova fiderana nareo manomboka amin'ny 7 ariva ka hatramin'ny 12 alina. Dia miarana areo mideraminy eo miarana areo. Dia hoy izy le rahalany irako tamin'izay pasteur ahoana koa izy ary tsy mety tsy maneky hivavaka e. Zao fotsy mahaza mivadika to amin'izany nareo fa zavatra teneniko atao andana mandeha makany dia derao Andriamanitra dia midera eo nareo. Dia ay satria no miteny pasteur izy dia mandeha zay lasa zareo tany. Napitso maraina mbola tsy niantso any zareo zany. Fa maninona ary mbola tsy niantso any. Ny atoandro ny andro natsoko amin'izay. Azafady pasteur nanahoana le tano dia hoy izy pasteur fahagagana fa ahoana ho pasteur le vehivavy efa tsy nety nihinan-kanina 3 andro iny be dia be zao mahalala an'izany tantara zany fa tsy nety nihinan-kanina 3 andro le vehivavy efa tsy mety miresaka aman'olona fa hoe zaho ho faty aleo azy zao dia ho faty eto ahako tsy mety mihinan-kanina efa masika malahelo iny ozy izy. Rehefa nanomboka nidera zay nanomboka niara-midera taminay izy tonga tamin'ny 2 alina ozy izy sitrana tanteraka izy dia niara-midera taminay teo tamin'ny 12 nyteneny zay ndana mody fa sitrana amin'ny 12 alina sitrana izy tsy nametra tanana tsy nanaovana vavaka mahery vaika tsy nanaovana zavatra samihafa fa ina fotsiny fiderana namorona atmosfera. Ry havana malala mialohan'ny vavan'ny pasteur Sondrara Zafimandrato ho antsika tsiraray avy tsotra zavatra teneninay amintsika tsiraray avy. Ny afatra an'io zay zavatra inonao zay zavatra enonao zavatra lefanao atmosfera miantso fanahy io. Raha te hanana fiainana kristiana mahafinaritra ianao tsy resaka arabola tsy resaka fananana tsy resaka misy olona manodidina zany mahafinaritra fa mahatonga fiainana misy fiadanana dia zay fanahy tonga eo any. Raha ohatra ka fanan'Andriamanitra ny eo aminao dia tsy hisy fahoriana na dia tsy manam-bola ianao na dia tsisy olona ianao dia zao midera fotsiny fa ny fifalian'Andriamanitra nao anatinao ary hanana fiainana mahafinaritra ianao. Fa na dia manam-bola be ary ianao ka tonga kosa ny fanampandrava le fanampampahory dia orindrindra ianao. Tsotra mamorona atmosfera fiainana mahafinaritra sy mandresy miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra. Pasteur Sondrara Zafimandrato amarana sady hivavaka ho antsika tsiraray avy. Mamela pasteur Sondrara Zafimandrato hiteny zavatra anankiray. Nitenitsika teo hoe mamorona atmosfera na fiderana. Fa tsaroko tamiko eto rehefa matsiaro an'ilay izy dia hoe Davida dia olon'ny fiderana nanana fo tena nideran'Andriamanitra izy. Fa ity zavatra anankiray anisany nanamarika ny tantaran'i Davida
ny fiderany davida an'andriamanitra fitiavany mideran'andriamanitra amin'ny lokanga amin'ny karazana hoe salamo karazany be deaibe ny fiderany an'andriamanitra dia nisitona anazy nametraka anazy teo amina toerana eo akaiky ny mpanjaka le izy zany a ianao mila manana fo tia mideran'andriamanitra tsy parazara mihitsy ny hoe davida mihitsy ny napetraka teo fa ianao rehefa ianao no mahay misitona fiainana fiderana eo amin'ny fiainanao hitanao moa zay a ao amin'ny anina manaraka fa tentenanao a hoe misy dikany be ny fiainana manana fiainam-piderana ny fiainana misy atmosfera na fiderana tadijio fa rehefa misitona fiderana ianao eo amin'ny fiainanao dia misitona fanafana zany ianao a eo amin'ny fiainanao ihany ko atao sika hivavaka raha io misotranao izay satria manome fanalahidy ianao manome fanalahidy ianao dia tsy iny zany fa ny fiderananao manome fanalahidy ianao dia tsy iny zany fa ny fanatrehanao misaotra Andriamanitra fa velona fiderananao velona fideranany asanao velona fideranany anaranao velona fiderananao ny maha-Andriamanitra anao mihitsy ny fiainana tsirairay avy manonona Andriamanitra eo amin'ny fiaina tokantranony olona tsirairay avy hoe isy atmosfera ny lanitra atmosfera na fiderana amin'izay eo amin'ny ankohonany ho afaka eo le atmosfera na korotana le atmosfera na fanahina le atmosfera na hoe zavatra ratsy le atmosfera na tsy ampy fitiavana le atmosfera Andriamanitra hoe misy zavatra ohatrany hoe manakana foana ohatrany hoe matsapy izy ireo fa tsy efa misy zavatra hitany nefa mbola tsy mety tanteraka tononoko Andriamanitra hoe isy atmosfera eo misitona ny fanatrehanao misitona ny tananao hiasa mahery eo amin'izany ankohonany zany manonona Andriamanitra hoe naiza le any olona tsirairay avy mandritry ny tsy herinandro ity dia isy ny atmosferanao manaraka azy satria olona tia mideranao izy manonona Andriamanitra hoe ho marina eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy fa rehefa midery izy dia ho tanteraka sy marina fa misy fanafahana tony nanafahanao any Saoly dia isy fanafahana koa eo amin'ny tokantranony olona tsirairay avy ary ho voninahitry ny anaranao marina zany tompo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra fanahy masonao amen amen zay afatra tsotro zay ny arahantsika amin'ity andro anio ity a dia amarana fotoantsika hitanao ny Jehovah kayako anao ampamirapetra tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomenao fiadanana amen tahitombotombo koa ireo matomboko